Riavana rehetra amin'ny tompo a miaraba antsika rehetra izay nahatratra indray ty andro alarobia andro fahaefatra amin'ny herinandro masina izay isaorana ny tompo satria hanehoany tanteraka ny fitiavany atsika nisy zava-dehibe izay tiakambara voalohany a dia raha sitrapon'ny tompo a rapitso de miditra sady miaina tanteraka ny atao hoe alakamisy masina isika toy ny fanao anivy ny efi-tsikemabe tela moa ny alakamisy masina mialoha ny fanompoampo vavahana dia manao fifanasan-tongotra isika ary zay indrindra no iantsonanao eto satria alakamisy masina ny rapitso hanatanteraka fifanasan-tongotra isika zay atao mazava tsara fa tsy mankaty ampiangonana akory ny olona fa ianareo mianakavy ao anatin'ny tokantrano no mifanasa-tongotra ary io moa zany dia ahatanteraka ny fitarihan'Andriamanitra atsika tahaka ny tam'ty andro androany ity a lay ananganan'Andriamanitra atsika hoe vavolombelo ny Kristy marina tokoa ny fiangonana ka tery noho ny fitiavany Kristy atsika fitiavany anao no nanananao ny andro vaovao fa amboniny zany andro vaovao iainana sy ahavelomana zany a lay nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ary zay no isaorako an'Andriamanitra raha ny Korintianina 2:5 ny andrininy 5:10 androany a maty amonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana amonjy azy arak'izany ry havana antso no atao anao hoe mba tsapanao ve ny fitiavany Kristy anao ny zavatra fantatra atreto devoly a tsy mba nanana programa hamono ny tenany na hafony tenany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana fa Jesosy Kristy rery ihany mba ahavovonjy anao ary indrindra moa fa iainanao tanteraka lay finoana azy ka hanananao lay atao hoe fiainana mandrakizay ka ho atsika rehetra zanaky ny efi-tsikemabe tela tsy hoe tsy mankaty ampiangonana tsika de foana ny programa non ny programa dia mbola tanterahana ka amin'ny 3 ora tolakandro rapitso a mandeha mivantana eo anivony zao fifampitambo avao zao a ny tenanay nitarika fampoampovavahana ka rehefa vita lay fampoampovavahana dia mifanasa-tongotro tsika ary raha vitanareo mianakavy zay fifanasan-tongotro zay a dia apetraka hoe miaraky tsika rehetra manaraka lay herinandro masina araka ny efa nitarihana atsika moa zany a hoe isaky ny amin'ny 5 na RNM no mampilamina anao na TVM mampilamina anao a dia manaraka izany herinandro masina zany isika ka dia matoky ny finoanao sy ny fijoroanao atreto ary indrindra moa fa ny farisendahatra fa hoe miantso anao tokoa ny tompo a ho vavolombelo ny Kristy araky ty volana aprily ity ny zavatra lehibe faharoa zay veriko fa efa ny fampitana ihany moa fa tsindrina ny andro zoma masina de hiavaka kely a manerana ny sahany efi-tsikema fa fifadin-kanina iombona atsika izy io manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro ary za mino fa
amin'ny teloko hatramin'ny efatra inona no ataonao ianao ihany no mamaly azy a fa ny amin'ny dimy de manaraka hatrantsika ilay fandarana iombonana ilay herinandro masina tarian'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM ka iarahantsika rehetra miombona dia manantena ry havana fa ho raisinao tanteraka tokoa lay fanamby lehibe zay apetraka ireo filoham-piangonan'ireo ary indrindra moa fa iombonana amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana indrindra fa ny filohan'ny filoham-pirenena hoe fotoana ny fioboana izao ka na de ao an-trano azy tsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra kosa tsy tapaka ary ataovy hoe izy ne le aminao ary ami tena tsy mahafoy anao ary ami tena tsara indrindra zay fantatra fa mangetaheta ny fandray aminao tsy tapaka dia mirary tontolo andro zay afinaritra ary ahatanteraka hatranony atsika ny atao hoe antso zay apetraka ary ny antso voalohany de zay hoe ho vavolombelon'i Kristy ary ny faharoa ny antso de ny hiboka ka tsy anadino fa kristianina ianao ary vavolombelona zany finoana izany sika eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia rapitso amin'ny 3 ora ny rendez-vous-tsika ary vita moa zay a za mino fa ho tanteraka hatrany ane ianao a manoloana ny fitiavan'Andriamanitra anao ary indrindra moa fa manoloana ny finoana ao an'i Jesosy Kristy samy ho tahin'ny tompo dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho atsika tsiraray avy hatrany amen.